Tiako tsindriana manokana moa fa amin'ity famokarana ity dia ny orinasa Symbion Power no nanao ny fanarenana sy fikarakarana ny mila fa ny orinasa Jirama kosa no miantoka ny solika ampadonana azy ary mazava ho azy fa ny vokatra izay azo eto no amidy amin'ny mpanjifa atao anatin'ny tambazotra mifandroy eto Antananarivo na izay ataontsika hoe RIA izay mahazatra antsika.